Madamo Antony Anjara Sonadia avy ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga, membre mpanolo-tsaina any Andriamatoa Tahina Razafindroelona avy ao amin'ity tanindrazana. Mahatonga anay manosika anazy sy hanaraka anazy ihany koa, izy olona niasa fa tsy rendrarendra araky ny io teny filamatra izay ataony io hoe tsy rendrarendra fa asa tokoa no atao. Ary mbola tsy be ny tanàna ary izy efa betsaka ny asa vita, ny asa efa nomeny any tanora isam-pokotany, afaka porofoina anefa zany. Mitovy fomba fijery ny antoko malagasy miaramiainga sy ny ity tanindrazana amin'ny fampandrosoana ny Antananarivo renivohitra. Maro anefa ny tetikasa izay vatsian'ny mpamatsy vola nefa tsy misitraka an'izany ny mponina ny Antananarivo ka vonona hiady amin'izany Andriamatoa Tahina Razafindroelona. Mbola niara-dalana ihany koa izahay tamin'ny hetsika fotsy ary tsy mbola nivadika ary volona hitolona hatramin'ny farany. Eto dia manentana antsika tanora izay mitovy amiko, indrindra ianareo hava aman-tsakaiza, namana izay mankafy anahy, mpanaraka anahy, mba mitovy fomba fijery aminahy, dia entaniko nareo mba hifidy any Tahina Razafindroelona fa tsy honohono fa tena asa roa atao. Ka nareo tia ahy, izaho koa tia anareo.